Miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny fandarana zarahay. Fandarana zarahay masoa vokarin'ny Hetsika Asa ho an'ny Madagasikara ary iarahantsika miasa amin'ny AZ radio televizion. Androany izany ny fandarantsika dia fandarana mitondra ny laharana 12 ary ny lohateny nomeko azy dia Vatsim-pianarana misy foana, izany hoe misy hatrany izany, misy foana izany ireto Vatsim-pianarana ireto. Ny fandarana farany ataontsika dia momba ny Kanada. Araka ny lazaiko tamin'ny fandarana farany dia resaka ireo Vatsim-pianarana izay misy foana isika, satria efa ny sasany amin'ireo izany efa tongotra ny daty fametrahana fangatahana, misy ihany koa ny sasany izay mbola lavitra. Dia rehefa vita indray moa izany izay dia amin'ny herinandro isika miditra amin'ny resaka momba ny TOEFL, satria efa be dia be nangataka an'izay resaka momba ny TOEFL izay dia atolotra ihany koa, lazaiko ihany ny programan'ny fandarana manaraka momba ny vatsim-pianarana miankina amin'ny fanontaniana izay voaraiko avy aminareo izany. Ireto vatsim-pianarana ireto dia misy hatrany ary ny resantsika anio dia resaka momba an'ireo ho an'ireo izay haka lisansa. Amin'ity fiandohan'ny telo ny lisitra izay mivoaka androany dia avy hatrany dia tsoriko fa amin'ny teny anglisy daholo ny fampianarana, satria ireo izany no misy manome hatrany ho an'ireo izay hanao lisansa. Mbola ampijerevana ny lisitra amin'ny teny frantsay isika fa rehefa mivoaka izay na hoe atao hoe rehefa hita dia zaraina amintsika eo ihany. Ireto anjery manontolo manaraka ireto izany dia manome vatsim-pianarana hatrany isan-taona ho an'ny mpianatra vahiny tonga ao aminy. Ny voalohany dia anjery manontolo any Oregon, ny anaran'ilay vatsim-pianarana dia ICSP. Amin'ny teny anglisy moa izany ilay izy dia ICSP Tuition Scholarships, dia ao amin'ilay antsoina hoe University of Oregon aty Etats-Unis no misy an'io. Io izany dia manodidina ny angamba ny mamoramora azy dia izao, vatsim-pianarana ampahany sy feno, miankina amin'ny fangatahanao izany. Rehefa jerenitra izany fangatahana alefanao, dosianao moa izany, izay moa izany mora azahoan'ny maro azy, ny taratasy alefanao any izany dia eo izany andraisan'ny fanapahan-kevitra hoe ilay mora indrindra ve no meny anao, izay mora indrindra izay $3,300 sa ilay vatsim-pianarana feno mahatratra amin'ny $3,000 isan-taona. ICSP Tuition Scholarships, vatsim-pianarana feno izy io fa ampahany ihany koa miankina amin'ny karazana rehefa lanjalanjaina eo izany ny fangatahana alefanao. Ny daty farany fametrahana fangatahana dia 12 janoary isan-taona fa 12 volana janoary isan-taona. Mety gaga ianareo raha milaza hoe izany mbola hatramin'ny volana janoary ve raha misy dia lazainao hoe efa akaiky ny feim-potoana. Tsotra be ny antony mahatonga amin'ny teny hoe efa akaiky ny fikarakarana ny fangatahana dia mila fotoana ilay izy, eo amin'ny enim-bolana eo farafahakeliny. Ka dia jereo ao amin'ilay tarehim-boky vondrona izay antsoina hoe iraha-miasa, ao izany isika no mahita ny antsipiriany fa apetraka ao izany ny Rohy momba an'ity vatsim-pianarana ity. Vatsim-pianarana faharoa ho an'ny olona haka lisansa ihany dia ilay antsoina hoe Clark University Global Scholars Program. Clark University Global Scholars Program, io indray dia hitantsika aty Etats-Unis io, ao amin'ny Clark University no misy an'io. Ny volameny dia saram-pianarana, dia misy ihany koa solon-tsakafo, dia misy ihany koa vatsim-pianarana anaovana fikarohana sy fianarana asa. Dia eo isan-taona ihany io daty fametrahana fangatahana koa dia mbola 12 volana janoary ny daty farany fametrahana fangatahana. Dia ny sarany moa izany ny ovaova misy $5,000 sy hatramin'ny $5,000 dia mbola miampy an'ilay solon-tsakafo izay azonao anaovana
vola anaovana fikarohana eo amin'ny $510,000. Ny rohy momba an'io dia apetratsika ihany koa ao amin'ilay tarem-boky Sarahay Masoa, dia ao ianao zany no mitsimpona azy. Ireo rehetra ireo zany dia io lehan'ny Clark io zany dia misy feno, dia misy ampahany ihany koa, fa miankina amin'ny fandanjalanjany ny fangatahana ataonao zany no ahafantarana na ampahany le izy na feno. Ny azany ny torohevitra omeko ho antsika izay maniry ahazo vatsim-pianarana toy itony dia jerena le rohy dia hita eo zany le tsipriany na le andinindininy lazainy. Eo moa zany tsika mahita hoe tena tsy tratranay zao zay mbola tsy manana ny vola rehetrarehetra, satria raha ohatra tsy feno no omeny amin'io zao zay ry zareo ihany mahalala azy zany, dia isika indray zany no mahita hoe mbola mila an'ity nefa akofa an-trano, mbola mila an'ity nefa atao sakafo, mbola mila an'izao. Dia ny torohevitra omeko dia zao: alaina zany aloha, jerena tsara zany le fepetra ahafahana mangataka, dia fantatry n'le sora-bola iny, dia jerena ao amin'io le anjerimanontolo io ihany hoe misy vatsim-pianarana hafa ve azon'ny mpianatra vahiny angatahana ankoatran'io. Fa matetika misy foana, dia amin'izay fotoan'izay zany raisinao le jerenao zany le vatsim-pianarana hafa azo angatahana iny zany, dia manao kady tsotsotra ianao, manao teti-bola, dia hitanao hoe raha mahazo ny ity ahako dia afaka voantoka ihany ny fianarako rehetra ao amin'ilay anjerimanontolo. Izay zany ny kajy atao. Dia ny dingana manaraka ataontsika manolotra amin'ilay tompon'andraikitra isan'ilay vatsim-pianarana. Averiko zany le izy ireto zany efa misy vatsim-pianarana omena isan-taona. Le vatsim-pianarana omena isan-taona io raha ohatra tsy mahafeno ny filàna, satria misy amin'io zany tsy feno ny vatsim-pianarana omena, dia ao amin'ilay anjerimanontolo ihany ianao no mitady. Jerenao misy sehatra ahafahana mitady mantsy ao, dia misy le sehatra antsoina hoe recherche, dia eo zany ianao mametraka fotsiny eo soratanao ao amin'io le hoe faritra fametrahana fanontaniana hoe vatsim-pianarana mpianatra vahiny na mpianatra afrikana na mpianatra avy any Madagasikara. Dia jerenao daholo amin'izay dia atambatambatra ao sy mipoitra eo. Atambatra eo ilay izy dia hitanao hoe mety mahatody $4,000 ohatra. Izany hoe raha mahazo an'ireo rehetra ireo zany dia mahazo $4,000. Dia ny atao amin'izay manoratra aloha any amin'ilay tompon'andraikitra ilay vatsim-pianarana: nahita an'ireto ahako, za te hianatra any aminareo, ny antony tiako ianarana any, azadiny foana le antony. Ny antony dia zao: tsy hoe satria tsy manam-bola, fa ny antony tiana ianarana any dia te hivelatra ny fiainana, te handray anjara eo amin'ny fiarahamonina misy anao sy ilay fiarahamoniny misy an'ilay anjerimanontolo, ary koa lazainao zany fanampinao ny zavatra mampiavaka indrindra anao, dia atambaro le izy ampifandraiso amin'ny teny baiko n'ilay anjerimanontolo. Dia izay antony izay mahatonga anao maniry hianatra ao amin'ry zareo. Dia avy eo zany manontany ianao hoe ireto ny vatsim-pianarana hitako, azoko atao ve ny mangataka an'ireo vatsim-pianarana ireo. Dia mamaly zany izy avy eo hoe azonao atao na tsy azonao atao, na raha ohatra zany ianao tsy te hahazo valiteny enina tsia, dia lazainao hoe inona no tokony ataoko mba ahazoako mahazo an'ireo vatsim-pianarana ireo. Amin'izay fotoan'izay misy fanazavana bebe kokoa omeny. Inona no tokony ataoko mba ahazoako mahazo an'ireo vatsim-pianarana ireo, satria rehefa feno ireo dia hitako fa misy fanampiana bebe kokoa ihany ho azoko ahafahako mamita ny fianarako. Raha ohatra indray zany dia vita iny taratasy iny zany dia alefa himailaka any amin'ry zareo. Raha ohatra indray zany ka raha ohatra zany hitantsika hoe tsy misy ao amin'ilay anjerimanontolo, dia jereo foana isaky ny tranokala ny anjerimanontolo dia misy sehatra milaza hoe fanampiana vatsim-pianarana avy any ivelany. Izany hoe ivelan'ilay anjerimanontolo zany manome an'ilay vola, fa tsy ilay anjerimanontolo. Dia jereo indray ny rohy iny, fa mety ahitanao indray sehatra ahafahana mitady vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra vahiny izay tsy ao amin'ilay anjerimanontolo manome azy, fa sehatra hafa any ivelany. Dia ireny indray zany no angatahana hoe za te hangataka, nahita an'ity ahako, afaka mba hafeno an'ity fepetra ity ve, na hoe inona no ataoko mba hafeno an'ilay fepetra. Satria fantatra fa lafo be ilay fianarana, dia
Ny tena zany tsy voatery isika azo anana ny vola rehetrarehetra ento anazy ary izay ny tadiavina vatsim-pianarana. Dia aleo zany mitady amin'ny sehatra anankiray izay lazaiko izay hoe mety amin'ny ilay mijery manontolo ihany no misy azy na koa tsy amin'ny mijery manontolo fa toerana hafa ivelan'ilay anjery manontolo. Izay zany ny vatsim-pianarana faharoa. Ilay torohevitra nomeko teo zany mahafaoka ny sehatra rehetrarehetra, toerana rehetra izay misy an'ilay vatsim-pianarana, izay misy izay anjery manontolo manolotra vatsim-pianarana, fa tsy voatery ao amin'ilay hoe Clark University Global Scholars Program izay nolazaiko teo. Fahatelo indray dia hita amin'ilay any Canada indray ity University of British Columbia. Io indray zany dia ilay hoe International Leader of Tomorrow Award. International Leader of Tomorrow Award. Io indray zany dia ho an'ireo izay any amin'ny resaka haitarika. Io moa zany ny tena mahazatra antsoina hoe leadership. Izay zany no afaka mangataka an'io olona izay mpianatra izay efa nanana ny raitra hatrany tany am-pianarana. Teo anivon'ny fiarahamonina mpitarika izy zany, ohatra zany ireny lehibe ana kilasy izy, lehibe an'ny kilasy fianarany, na mpitarika skoto any am-piangonana. Zany hoe be dia be zany zavatra nataonao izay mampiseho fa ianao dia olona mpitarika. Ny ianao mieritreritra zah zao tsy nanao an'izany ve dia afaka mangataka torohevitra omeko jereo le Rohy. Le Rohy apetrako ao jereo le Rohy apetrako ao dia eo zany ianao mahita hoe zavatra azoko angatahana ity na tsy azoko angatahana. Dia izao koa nandrandray aza isika koa ny mety tena tsy azoko angatahana ity, fa azo atao foana ny manoratra. Manoratra ny tsisy fatiampoka mandeha manontany hoe zao hitako izy ity maniry ny angataka ahako dia ahoana no ahafahako mahazo azy. Dia vita eo izay valiteny omeny alohan'ny andanianao rondoa, andaniana fotoana zany hanoratra hanao an'ilay fangatahana. Daty farany angatahana an'ity International Leader of Tomorrow ity dia voalohan'ny volana Desambra isan-taona ny daty farany dia fametrahana fangatahana. Dia ny roy moa zany hitanareo ao amin'ilay hoe boky tarehy zarahay-mahasoa, vondrona zarahay-mahasoa. Dia ao zany hitanareo ny Rohy, International Leader of Tomorrow Award izay no anarany. Manaraka indray dia ilay avy amin'ny Humber College International Entrance Scholarships. Humber College International Entrance Scholarships. Dia azo avaozana io vatsim-pianarana io isan-taona io volana raha ohatra zany ianao ka hianatra hiditra amin'ny volana janoary dia ny fahatelopolon'ny volana septambra no ametrahanao ny fangatahana. Raha ohatra indray ianao zany hiditra amin'ny volana septambra dia ny 18 volana may isan-taona no ametrahanao ny fangatahana. Fa misy daty raikitra ny azy zany jereo Humber College International Entrance Scholarship azafady. Dia misy vatsim-pianarana feno dia misy vatsim-pianarana tsy feno ihany koa io. Izay zany no fandehan'io vatsim-pianarana io, Humber College International Entrance Scholarships any Canada io. Misy feno, misy tsy feno dia hitanao zany ny toromarika rehetra izay omeny ho an'izay maniry hianatra any. Eo amin'ny isaky ny volana septambra sy volana may no fametrahana fangatahana. Manaraka dia mbola any Canada ihany isika azafady, mbola any Canada ihany isika. Dia ity indray zany dia vatsim-pianarana misy feno ao amin'ilay York University International Student Scholarship Program. York University International Student Scholarship Program. Eo amin'ny enin'alina hatramin'ny $100 mandritra ny efa taona ny vatsim-pianarana omeny ianao. Izany hoe raha ohatra zany ka enin'alina dia eo amin'ny $500 isan-taona no omeny ahafahanao mahazo an'ilay enin'alina. Raha ohatra indray moa zany ilay ray hetsy dia $5,000 isan-taona no raisinao. Izany hoe miankina amin'ny endriky ny fangatahanao zany no ahafahany mandanjalanja hoe ilay farany ambany ve no omenao sa ilay farany ambony sa izay eo antenatenany.
Io zany dia feno na tsy feno miankina amin'ny endriky ny fangatanao zany ny fahazahoana an'io vatsim-pianarana io dia ny daty farany fametrahana fangatahana dia ny volana febroary 15 ny volana febroary 15 ny volana febroary. Indray isika hifindra ny Aostralia dia misy indray ilay antsoina hoe Melbourne International Undergraduate Scholarships. Melbourne International Undergraduate Scholarships. Io indray zany dia aty am-piandohana dia tonga dia efa lazainy hoe tsy feno io vatsim-pianarana io fa fampihenana ny saram-pianarana no atolony. Fampihenana ny saram-pianarana zany no atolony ianao fa tsy feno ary ny daty fametrahana fangatahana dia isaky ny volana novambra hatramin'ny volana janoary dia ny volana avril hatramin'ny volana mai. Izay ny azy zany isaky ny arak'ilay fipetrapetrany zany hoe volana novambra hatramin'ny janoary dia volana avril hatramin'ny mai. Io zany dia tsy manana tsy misy tsisy fangatahana atao fa ny ataonao dia rehefa mangataka hiditra hianatra ao zany ianao dia avy hatrany dia ataony ao anatin'ilay sokajy ilay mpianatra afaka mahazo an'ilay vatsim-pianarana. Jerenao zany raha mahafeno fepetra rehetrarehetra ianao dia raha mahafeno ianao dia avy hatrany dia mahazo vatsim-pianarana. Lazainao ihany ny fetrany vola azo amin'io dia 4,5 dolara. 4,5 dolara na no vola azony omenanao zany. Zay zany farafahabeny. Ny vatsim-pianarana toy itony zany ny mahatsara azy dia izao mangataka ianao dia avy eo ianao mahita hoe mety amiko zany ity, hoe izao zany no azoko, satria mantsy raha tsy mangataka aloha ianao tsy fantatrao zany ohatrinona ny azonao. Raha ohatra moa ianao zany tsy te handany vola satria mila misy vola mivoaka amin'ny fangatahana amin'ny fikarakarana an'ireto taratasy dia azonao atao manolotra mivantana any amin'ny zareo dia maka hevitra hoe ohatrohatr'izao ny momba anahako, za te hangataka fahazahoanareo azy ohatra ny ahoana ny herizika azahoako an'ity vatsim-pianarana ity. Dia miteny izy hoe raha fijerinay, raha hitanay araka ny notinao na ny zavatra lazainao dia ambony ny herizikanao dia mangataka ianao. Raha ohatra ny hoe izy zany tsy mamaly dia avy eo ianao mandinika ataoko foana any satria izy moa mahalala sao dia mahazo ny tena. Ny zavatra omeny io Melbourne International Undergraduate Scholarship io dia omeny ianao $1 izay fampihenana ny saram-pianaranao zany. Anasorany $1 ny saram-pianarana amin'ny taona voalohany. Dia ny taona faharoa, fahatelo, fahaefatra dia ahenany 50 isan-jato ny saram-pianarana alohanao. Na raha ianao zany ilay anisan'ilay olona ilay antsointsika hoe tsara vintana dia tsisy saram-pianarana alohanao mihitsy mandritra ny 3 taona ambany. 100 isan-jato foanana zany ny ahenany 100 isan-jato zany foanana zany ny saram-pianarana. Tiako ambara dia izao, ity vatsim-pianarana ity zany dia tsy maintsy mandoa misy foana zany ny fandraisana anjara anao, misy foana. Farafaharatsiny ilay amin'ny taona voalohany fa arakaraka ny fandehan'ny fianaranao sy fahazotoanao mianatra vokatry ny fianarana ataonao izay no amaritana indray ny taona manaraka hoe mitohany maim-panaovy ny fianaranao rehetra na tsia. Vatsim-pianarana manaraka indray dia any Angletera, Dennis Holland Scholarship at University College London. Dennis Holland Scholarship at University College London. Io indray zany dia 7,000 livra sterling no vatsim-pianarana omeny anao isan-taona zany 7,000 livatra no isan-taona no omeny anao. 7,000 isan-taona zany tsy mahafeno, tsy mahaloa ny saram-pianaranao iray manontolo fa io zany fandraisana anjara omeny. Ny daty farany fametrahana fangatahana dia 7 ny volana Jolay.
eo amin'ny volana Jolay izany anazy ny daty farany fametrahana fangatahana. Dia mitovy amin'ny torohevitra rehetra izay nomeko anao dia ery ambony ny zavatra ataonao dia mijery zany isika, jerentsika hoe inona avy ny karazana tolotra ao amin'ilay anjery manontolo, sao dia misy vatsim-pianarana mbola azo fangatahana. Rehefa tsy mahita anao amin'ny anjery manontolo dia azonao jerena indray amin'ilay lalam-piofanana. Inona avy indray ny tolotra ao amin'ilay lalam-piofanana, ilay lalam-piofanana izay tianao hianarana. Ilay dingana zany fantatra aloha ny lalam-piofanana dia jerena zany ilay satria ny adresy efa apetraka ao, jereo avy hatrany hoe za ve mahafeno an'ilay fepetra aloha. Rehefa feno ilay fepetra araka ilay voalaza eo zany ilay antsoratra dia hitanao zany 7 fotsiny. Nefa ataontsika hoe ny saram-pianaranao roa alina dia aiza zany atahako ny 1,2 dia mitady indray ianao ao amin'ilay anjery manontolo ihany hoe vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra vahiny, dia jerenao raha misy mbola azonao angatahana. Raha tsisy dia jerenao indray ilay departemanta na ilay lalam-piofanana izay tianao hianarana iny to dia androatanao avy hatrany iny dia lazainao zareo hoe nahita ny tiako fa tsy ampy dia mbola misy hafa koa reto hitako, mety ve ny angatahako an'ireo. Rehefa tsy misy indray izay zany dia ao amin'ilay anjery manontolo ihany no mijery, satria misy toromarika foana ny hoe vatsim-pianarana avy any ivelany, izany hoe ivelan'ilay anjery manontolo izany. Dia jereo raha misy azo angatahana, dia raha mahita anao dia azonao andratana indray zareo andefasy hoe te hangataka an'ity satria te hianatra ato amin'ity anjery manontolo ity, azoko atao ve izany, inona no azoko atao ahafahana mahazo vatsim-pianarana. Rehefa tsisy indray izay dia afaka amin'ny fikarohana indray ianao amin'ilay firenena vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra vahiny hianatra ao, dia lazainareo ilay firenena dia mahita lisitra eo indray nareo dia atambatambatra ilay izy. Ilay izy tena asa mihitsy, heverina fa vola be no laniana mandritra ny efa taona ny ianarana raha anao lisansa na 3 taona, ka tsy maintsy asa mihitsy ilay izy, tena mitady fa tsy zavatra mifoitra tampoka fotsiny eo dia misy an'ity dia mahazo. Ka eo amin'ilay fitadiavana izay mety manahirana sy mety mandany vola, satria voatery zany ianao hiditra any amin'ny trano fikirakirana aterineto na ilay antsointsika hoe cyber, dia lasa mandany vola ianao na ianao tsy maintsy hividy fahana. Fa raha te handeha moa zany ny torohevitra omeko dia atao foana ny ezaka rehetra ahafahana mitady, satria efa tolotra-tsika ny misy dia mba hanampiana antsika zany dia mikaroka eo dia ny farany vetsy hahita izay le nitantaraiko omaly 5 taona zany, 8 taona koa 7 taona vao nahazo vatsim-pianarana lasa. Nandeha nianatra za, nandeha nianatra tsy nahazo, fa efa tonga taty Etazonia vao nahazo. 7 taona angarangidina ny mitady fomba andanana foana izay vao nahazo. Mety ilazana hoe tsy androko ny 7 taona fa ny mety herintaona ihany, na mety herinandro ihany, na ray andro ihany ny androko, dia araka izay andronao izay ny hitadiavanao azy dia irariana mba hahita izay mahasoa. Izay zany no azontsika tolotra aloha androany. Fohy ny fotoanantsika androany satria taraiky mihitsy vao afaka nanamboatra ny fandaharantsika, fa nazana tsy izany dia heveriko fa ahasoantsika zany ireto roa izay omena reto, raisinareo ao amin'ilay hetsika ilay tarem-boky zany zarahay mahasoa ny roy misy andreo tsipirindreo, dia anjaranareo amin'izay no manao ny dingana manaraka irariana ny azahoantsika amin'ny vatsim-pianarana. Mankasitraka sy mankatelina antsika rehetra izay nanaraka ny fandarana zarahay mahasoa izay fandarana voakarin'ny Hetsika Asa ao Madagasikara, natolotry Dr Luc Raveloharimisy, iraha-miasa ifanaovana amin'ny AZ radio télévision FM 107.4 izay saorana mandrakariva izy ireo noho ny iraha-miasa ifanaovana amintsika, ary koa ny teknisianina izay nampita ny feo tany amintsika rehetra. Mankasitraka tompoko, samy tain'Andriamanitra daholo isika mianakavy. Saola tompoko.